Any Toamasina tovolahy iray izay maty voatsatokantsy raha ny raha vaviny asaka hiazo ny lalana hody any an-tranony tamin'ity herinandro ity izay tena nahitany maro raha vantany vao nahita ary nandrefa nodimandry ilay zatovolahy voatsatokantsy tena andalana hody izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba honona mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha tsy fandripahalemana any Toamasina no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity raha vao miresaka tanànany Toamasina isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika tato ato zay dia ny resaka tsy fandripahalemana ao anatin'izany ny fanafiana amin'ny tampiadina ny famonon'olona sy ny herisetra maro isan-karazany izay ataon'ireo tsy matatody sy andianjatovo izay midoroka zava-mahadomelina isan-karazany any Toamasina any ka tena mahatsiaro mandry andriranantsy ny vahoaka any Toamasina any amin'izao fotoana izao ka na ny mpizahatany ho an'ny Toamasina aza dia tena efa miferinaina noho izay resaka tsy fandripahalemana izay nihitatra tany Toamasina tato ato izay mitaintaina andro manalina ny mponina ao Toamasina ankehitriny noho nahafitsoka ireo Jiolahy izay manao ny ataony maro mantsy ireo mponina no maratra ao anatin'ny asa ratsiny izy ireo misy ireo mitondra takaitra mihitsy mamoy ny ainy ary ao kosa ireo verifananana ity tovolahy hita amin'ny sary ity zao dia namoy ny ainy tamin'iny omaly maraina iny rehefa nisy nanendaka ny alina tao amboly madinika Toamasina roa lahy nanatsatokantsy azy ary nirifatra nitsoaka no ny aveo araky ny fantatra dia vita vodiondro voahaingana izy ity ary eo andala mpanaovana ny raharaham-panambadiana izao maty ny ovinony mpanendaka izao voalaza fa avy nanatitra ny namany izy ary andalana hamonjy fodina no niharany herisetra tamin'ny sivora sasany alina tany hoany ankoatra ny ainana fohy dia voaroba ihany koa izy hita tanatin'ny caméra de surveillance ny fifandonana teo aminy sy ireo roa lahy izay nitondra Antsy ka avy dia nandratra azy mbola nitsangana izy ary niazakazaka namonjy ny tranony ka teo ambavahady izy no nianjera hoy ny rainy niezaka nitondra azy haingana tany amin'ny hopitaly izahay ho hiatrany ny fianakaviany saingy indrisy tsy tana intsony ny ainy noho izay tsatokantsy telo teo amin'ny tratrany ka nahavoan'ny fony no nitarika n'izao fahafatesana nahazo azy izao taorian'izay fahafatesany ity ranamana tany Toamasina ity moa dia efa misy olona hadihadina amin'izao fotoana izao miazakazaka ny fandehan'ity raharaha famonona an'ilay tovolahy tao amboly madinika Toamasina ity efa misy andian'olona izay hadihadina any ampitandro filaminana araky ny voalaza hatrany andrasana ny fampitambavao ofisialy avy amin'ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay fanadihadina ireo olona izay efa nosamborona mahakasika an'ity raharaha ity mbola anatin'izay fanadihadina raharaha famonona ny tompoko lahy Tahina nomenjanahary izay hatrany ny mpitandro filaminana ao amin'ny faritra antsinanana amin'izao ankehitriny zao raha ny fitambarany ireo tsatokantsy teny amin'ny vatany mantsy dia miisa fito no hita tamin'izay vata mangatsikany rehefa natao ny fizahana io no nitarika amin'ny fahafatesana na dia nisy ihany aza ny fialananenina natao teny amin'ny hopitaly be Toamasina tao araky ny reny hita tao anatin'ny caméra de surveillance ireny tsy nisy alaharo fa tonga dia nanatsatokantsy azy ireo tsy matahotody ireo izany rehetra izany moa dia voarakitra anatin'ny caméra de surveillance avokoa ary betsaka ny horonan-tsary efa miparitaka ao anatin'ny tambazotra tsiratsira Facebook momba n'ity raharaha ity araky izany dia tena miazakazaka tanteraka ity toetra raha ity any Toamasina any amin'izao fotoana izao satria miara-misalahy ny polisy sy ny gendary amin'ny fanadihadina
an'ity resaka trangana famonon'olona ity. Misy ihany koa ny hetsika fampandriana fahalemana hiaraha ny farim-piarovana sy ny filaminana na ny FDS any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy hivana fa vao 13 taona ity tovolahy nisy namono tamin'iny androny afaka omaly alina ity. Satria mantsy araky ny voalaza tao anatin'ny page anankiray izay tena malaza be ao amin'ny Facebook ao nisy olona nandefa message anonyme ka nitoroka ireo izay andian Jiolahy tena misetrasetra amin'iny faritry ny ambolo-madinika iny ary nilaza moa izy ireo fa tovolahy efa mpamirikiloka ilay voatoroka tao anatiny ity raha ity ary niangavy fatratra ilay olona izay nitoroka nandefa anazay message anonyme izay mba tsy ho atao public ny anarany fa sodia manahiranazy ary ihany koa mba ho fiarovana ny ainy. Tsy niandrela ataorian'izay moa ny reniny ity tovolahy izay voatoroka tamin'ity raha ity avy hatrany dia nanapa-kevitra fa izy reniny niteraka azy mihitsy no nanatitra azy teny amin'ny mpitandrina filaminana tamin'iny androny omaly ariva iny. Tsy iza moa izay tovolahy izay fa tovolahy izay fantatra amin'ny anarana hoe KL iray amin'ireo ahina sy voatonona no namono any Tahina tamin'ny alalan'ny Notsatohan'Ireo tamin'ny afaka omaly alina iny tokony ho tamin'ny 7 alina tao ambolo-madinika Toamasina tao. Teo anatrihan'izany rehetra izany moa dia samy niezaka nitondra ny fanazavana avokoa ireo olona akaiky ny Tahina sy ireo havany indrindra fa ny sakaizany izay vao natao vodiondry tamin'izay. Etsy ankilan'izay ny mahakasika an'izay fanadihadiana an'ilay tovolahy izay nateriny reniny teny amin'ny mpitandrina filaminana izay mbola tsy fantatra mazava hoe tena izy marina ve no nahavandoza sa olon-kafa fa no izy tovolahy izay efa mpamirikiloka no sady tia misetrasetra amin'iny faritry ny manodidina iny dia izy aloha zany natreto no nisy nitoroka tamin'izay resaka famonoana izay. Fa io moa zany tsy voatery ho izy indraindray fa araky ny fitenenana manao hoe rehefa mandalo ramaka dia may ny trano, indraindray tsy ramaka akory no nandoro ny trano fa no hiramaka efa fantatr'olona fa manao asa ratsy ka izy ihany rehefa avy eo no ifatrarany an'izay ahiasy tondromolotra ataon'olona izay ka dia eto ampiandrasana an'izay valiny fanadihadiana izay ataon'ny mpitandrina filaminana izay isika rehetra amin'izao fotoana izao ary aingane mba ho hita ny marina mahakasika an'ity raha famonon'olona tany Toamasina ity fa tena mahatsiaro mijaly nivoaka ny Toamasina manoloana an'izay herisetra isan'andro eo ihany koa ny fanafiana amin'ny tampiadina izay misesisesy tany Toamasina izay. Hita sy tsapa fa tena ao anatin'ny alahelo tanteraka ireo fianakaviany manamanjo amin'izao fotoana izao ka dia mirary fironana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ny havana manjakaiza izao fa mafy izany mandao zanaka ho an'ireo ray aman-dreny indrindra fa ny matyvady ho an'ilay sakaizany dia tsy misy mafy toa izany ka dia mankahiry anareo amin'izao loza izay nahazo ny havana manjakaiza izao ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ary ho an'ny mpitandrina filaminana aingane mba tena hiasa andro manalina ianareo mba hampandry fahalemana an'iny Toamasina iny fa tena mahamay io tanàna io amin'izao ankehitriny izao. Izay ny masaka azonareo tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.